TG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni fampalalam-baovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, izatra amin'ny telo sy roa arivo. Luciano ni fampalalam-baovao. Vaky ny ady eo mikambana TGV sy ny Freedom izay samy manohana ny filoha Andry Rajoelina. Ny ankapeo tamin'ny faniriklirana ny mikambana TGV nataon'ny Freedom ny solombavambahoaka na Ivra Olodiana tamin'ity andro an'ity ary nisongadana ny resaka akanjo sy ny lokony antoko politika. Enimbolona tsy nandray karama ireo mpiasa ny ivitoerana famongorana ny Valala ny Toliara. Raha raikitra ny fitakiana, morongatra ihany koa ny Andiambalala amin'ny distrika maro any amin'ny faritra Atsimo Andrefana izay mamotika voly amin'ny hektara. Navoaka ny aviation civile de Madagascar ny certificat de transporteur aérien sy ny licence d'exploitation ny compagnie mpitaterana anabakabaka Madagascar Airlines feno ny fepetra ma compagnie nationale malagasy azy saingy hofaina avokoa ireo fiaramanidina ampiasaina hatreto. Mitoy ny fahafatesan'ny zaza vokatra ny fihinanana sakafo tsy zarizary indrindra taorian'ny fandalovan'ny rivotozan'ny fanesy tany amin'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany. Manao antso amin'ny fanjakana foibe araka izany ny mpiarin'ny zon'olombelona any an-toerana hijery akaiky ny zava-misy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, mitoetra ny adatrano an'ny Sodoma izao fotoana izao, manodidina ny 200 ireo olona namony ainy vokatra ny fifandonana, eo amin'ny tafika sy ny milisy ary ny FSR na ny force de soutien rapide izay mitaky ny tantanana ny lapam-panjakana sy ny seranam-piaramanidina any an-toerana. Ary ao avy hatrany ny andindininy mahakasika ireo. Migadony indray ny amin'ny valora alina fotoanantsika ato anatin'ny fampalalam-baovao ny fiteny malagasy eto amin'ny fahita lavitra kolo atena ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy ary manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Isan'ny tarantsika izay avy hatrany ho an'ny androany. Vaky ny ady eo amin'ny mikambana TGV sy mikambana Freedom izay samy manohana ny filoha Andry Rajoelina amin'izao fotoan'izao. Miverindray ny resaka akanjo sy loko politika teto nandritra ny fitokanana ny Mozé. Rain'ilay Rivony teny Amboditsiry tamin'ity androan'ity. Ny ankapeo tamin'ny faniriklihana ny mikambana TGV nataony teo anivo ny Freedom ny solombavambahoaka Naivo. Raha Olodiana raha ny zavanseho teny an-toerana androany Nela Ranevson. Ny mpikambana TGV sy ny mpikambana Freedom manonana fana ny lanonana nandritra ny fitokanana ny musée Rain'ilay Rivony teny Amboditsiry androany. Vaky ny ady atao amin'ireo mpikambana samy manohana ny filoha ankehitriny. Fitokanana izay hanatray ny filoham-pirenena Andry Rajoelina saingy ny resaka akanjo sy loko politika indray no nisongadina ka anitarika ny fifandonana. Nisy mpikambana vitsivitsy tao Freedom izay tsy raha matoministra Ramatomny manao filoham-pirenena te mifatsazo anaovanao koa zao koronja ngeny nampandany Andry Rajoelina fa tsy menamena amin'ny Freedom mareka akory ary aty amin'ny tanàna koa aty aloha azava fa député élu teto ako ary ny team de resoko teto tao anatin'ny distrika enina ny TGV nandresy ny team premier arrondissement resy taky ny team deuxième taky ny team troisième taky ny team sixième taky ny team fa teto amin'ny cinquième ny team député en orange ka io tsy mety zany hoe anatrika cérémonie eto mpikambana amin'ny TGV de misy mpikambakambana sasany tao amin'ny staff Ramatoministra sy tao amin'ny Freedom ny teny hoe natona mihitsy hoe makasara de alomba tsy manao orange samy manana ny akanjony ary TGV maro anisa no nanoana amin'ny filoham-pirenena fa zay ny ohatrany tisatisa kely teo
Ny TGV no antoko ny filoham-pirenena ho ity député ity ary ny TGV no maro anisa fa tsy ny Freedom. Tranga izay sia mamaritra fa izy ireo ihany samy milaza fa mpanohana ny filoha ihany no miady antrano ankehitriny. Ndray raha anay rehetra dia filohandra Rajoelina ka io tsy resaka vetetiny ninona ho ataonao a zany volomboasary zany aty amin'ny 5e matanjaka. Za tsy teny aminareo fa raha mba mpanao concours eto hoe hatrany amin'ny tsitonoana mety misy orange zany angamba tona akanjoko tony tsy latadatsaka amin'ny premier ministre LR vony na andrenam-pomerina sika koa olona mpikabaka akademisiana vao nanao politika ka tsy vedetisme na sasatsasany eo kosa no atao. Izay ny omana ny TGV dia antoko ny filoham-pirenena ary ny omana izahay tena ny filoham-pirenena ary efa fanaonay zany nandritry ny 13 taonana parlementaire ngamonareo mahita fa ty rakotra volomboasary dia ohatran'izay ny antony tonga angeny hoe nisy mpikambana vitsivitsy tao amin'ny Freedom tsy haiko na maty lolo tamin'le orange filoham-pirenena ny toanana eto raha ny hita taratra androany latsaka ambany dia ambany ny fomba fanaovana politika antony tsy takatra ireo antoko manohana ny fitondrana amin'izao fotoana fa ny efitra no tokony ampiadina hafa-tsy ny lokona kanjo ny olan'ny malagasy ankehitriny. Ity resaka loko ity izay lasa resabe tatoato ary nitarika ny tranga famonoana ilay mpitondra bajaja nanao loko volomboasary tany Sambava raha iverenana. Asa mila ndreny ve ny lanonana vao tena mafana fa enim-bolana tsy nandray karama ireo mpiasa ao anivony ivitoerana famonoana valala ny Toliara amin'izao fotoana izao ary roso tamin'ny hetsika fitakina ny azon'izy ireo tamin'ity androany ity manoloana ity fitokoana ny mpiasa ity mirongatra indray ny Andiambalala amin'ny distrika maro amin'ny faritra Atsimo andrefana amin'izao fotoana izao ary mamotika voly amina hektara maro ihany koa. Bonhomme Elize Toliara no mitaditra ny fanadihadiana. Vola amin'ny hektara no tsy nisy niraisana amin'ny faritra Atsimo andrefana amin'izao vokatry ny firongatry ny Andiambalala. Isan'ny mitondra takaitra amin'izany distrika Nampany, Betioky sy Beroro. Famboleanay toy le tsy misy tsy vano fa hanen'olitsy valala homagna azy aby trako iny filambageda vao hambolehina an'izay vita hetako maty ny biby ty famboleako ty tsy salama iaho tsy managnanako mba hamelogna fa izaho avao iny kojikojehinaniko to. Masimboly, zezika, isan'ny fandaninana nataon'ireo tantsaha na teo aza ny fiakaram-bidiny noho izao potika tsy nisy ho raisina izao ny vokatra. Matiatoka ny tantsaha sahirana amin'ny fampidonana ny fiainana andavanandro ihany koa ireo mpiasa eo anivony IFM. Antony mampirongatra ny valala amin'ny faritra Atsimo andrefana amin'izao fotoana izao ny fitokonana ireo mpiasa eo anivony ivitoerana famongorana ny valala any amin'ny faritra Atsimo andrefana. Enim-bola tsy nandray karama ireo mpiasa amin'izao fotoana izao ka niroso tamin'ny fitokonana ho fitakina ny karaman'izy ireo. Efa hiditra enim-bolana zay tsy nahazo karama. Tena mahatsiaro mijaly maro zanakay tsy afa mianatra itsony. Misy ny voaroka amin'ny trano fonenany fa tsy mahavoalohany hofatrano ary misy amin'ny namanay za maty mihitsy noho tsy fananam-bola ho enty mitsabo. Tena mampalahelo ny zava-misy atao amin'ny valala mijaly zay mpiasa mijaly tena mijaly ataon'ny fanjakana tsirambina. Rahantsika mahita fa misy ny traitement aérien zao amizao mahita helicoptère ho faina hanaovana an'izay fandarofanana bakabaka zay nefa zahay mpiasa tsy jerena mihitsy ny fahasahiranana mahazo aminay tsy mianjady aminay. La retraite tsy misitraka ny passion retraité zany hoe lankaiza ny cotisation ny cotisation ny mpiasa rehetra ny kinapsa ny sorona tao zahay impayé ny kinapsa tsy latsakemboka tsy voalohan'ny fanjakana ny cotisation CPR aotra boribory na ny décision de radiation de contrat tsy mbola voaraiko tsy misy zany ny karakarako ny pension vatky boribory eto. Mikorotana ny fomba fiasan'ny fanjakana ary tsy voafeny fitantanana ity fitoerana ity ho iatrany ireo mpiasa izy ireo izay mia ihany amin'ny fisin'ny ambadika amin'izao tranga izao. Misy indraindray fanapakevitra izay resin'ny ministère fa presque tsy au courant izahay atao amin'ny centre amin'ny foibam-pirenena miady amin'ny valala. Misy fandarofana valala zao anabakabaka amin'ny faritra Ety Sapania nefa izaho chef de zone ny Ampania dia tsy mahalala mihitsy mipitsipitsy mikasika ny ady atao anatin'ny zone koa. Manaraka an'izay izahay koa miayahy ohatrany hoe iniana atao izao firongotra ny valala izao mba azahoana financement afarafarany
fa ohatrany tsy normal zany le izy ohatrany situation voulu zao situation zao situation provoqué ny fahazoana azy hatramin'ny androany tsy mbola nisy ny tety andro nivoaka amin'izay fandoavan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny karaman'izy ireo izay hoy ireo mpiasa ankoatra ny fanefanany karama ilaina pakiady manokana sy fandraisana andraikitra anatin'ny fotoana fohy ihany koa ny fifehezana ny valala amin'izao fotoana izao hoy ireo teknisiany eo anivony IFM efatetsy hektara ny faritra ho rakotro ny valala amin'ity taona ity raha tsy misy ny fandraisana fepetra ara-potoana ary ahina hitatra manerana nosy ny andiam-balala no ny fitavozavizany ny fitondram-panjakana fiomanana amin'ny fividianana izay tokony ho tontosaina eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ity taona 2024 ity kosa indray mampiseho ny tsy fahavonona ny fanjakana natanteraka ny fividianana ny zava-misy amin'izao fotoana izao ireo mpanao politika sy ny firaisamonim-pirenena tamin'ity androany ity manapirofo zany tsy mbola fivoahany didim-panjakana manamafy ny daty izay navoaka ny CENI ka iantsona ny mpifidy eo ihany koa ny tsy fafenony ny tedi-bola anatanterahany izay fividianan'izay Henri Florian roa volana taoriny ny datim-pifidianana izay navoaka ny CENI na ny vomeram-pirenena maleo tena misana ny fifidianana tsy mbola misy hatreto ny fanapahan-kevitra avy amin'ny gouvernemanta ny amin'ny fiantsona ny olo-pirenena ifidy izany hoe mbola baraingo ny daty ny 6 novambra ho avy izao izay navoaka ny CENI ary efa nankatavy ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana hanatanterahana ny fifidianana filoam-pirenena fiodinana voalohany manapirofo ny sy fahavonona ny fanjakana iroso amin'ny fifidianana izany raha ny fanazavana ny vomera manokana mikarakara ny fifidianana zany matoa nanolotra mialobe an'ilay sosokevitra ana daty anatanterahana ny fifidianana ny tety androm-pifidianana dia fantany fa tokony ho mialoha ihany koa ny ahafantarany mpiantsetra ray avy amin'ny fomba ofisialy an'izay daty anatanterahana ny fifidianana izay dia mbola miandry santsika amin'izao fotoana izao ny anehoany fanjakana ny anekenina tsy anekeny ny amoahany an'ilay daty tena isin'ilay fifidianana amin'ny fomba ofisialy ka mba hanamorana ny asany zany dia tokony hoe manana an'izay fetrandro izay raha ny ao amin'ny gouvernemanta vao amaly dia mampirisika foana ny aty amin'ny firaisamonim-pirenena malagasy hoe tsaratsara kokoa no sady voaomana ny aloha daholo ny mpiatsetra zany amin'ilay fisian'ny fifidianana sy ny daty ny fifidianana ary ny fotoana anatanterahana ny fifidianana amin'ny ankapobeny mihitsy isika tiana izy dia zatra an'izany hoe dia sy misy manaza n'le sosandroa igny le convocation amin'ny électeur andeha foana igny rehefa avy eo fa tonga dia bavao aloha le daty dia avy amin'izay izy manao convocation na électeur amin'izay izy igny koa dia décret hafa koa igny décret de convocation na électeur koa zavatra hafa koa zay fa le zavatra ohatran'izao misavoritaka isain'ny olo zany sy tony misy isain'ny vahoaka sy le isain'le olo te hilasaky ankoatra io manapirofo ny tsy fahavonona izany ihany koa ny teti-bola ahafahana manatontosa zany fifidianana izany ny fananany CENI vola izay antoka iray ampirindra ny fifidianana ambany araka izany ny fahavonona ny fanjakana amin'ny fanotosana ny fifidianana ho ny firaisamonim-pirenena fahavonona ny fanjakana aloha amin'ny resaka fifidianana raha fantahina fahitana ihany satria andraikitry ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao no mikarakara ny fahatanterahana fifidianana filoam-pirenena sy ny fifidianana ny ben'ny tanàna ny taona 2024 ity dia hita hoe mbola somary ambany ihany izay fahavonona izay ny antony manokana ohatrany dia ny teti-bola mpanjakana izay natokana ho an'ny fifidianana dia mbola ambany dia ambany ary tsy ampy raha ny filazany ao amin'ny vomera manokana mikarakara ny fifidianana zany isan'ny anehoany fanjakana zany sy ny fitondram-panjakana ny fahavononany amin'izay resaka fikarakarana ny fifidianana izay ny ampiakarany an'ilay teti-bola mpanjakana voatokana ho an'ny fifidianana mampametra-panontaniana ny mpiseritra politika ireo ka mahatonga ny ayany ho an'ny beseny maro tsy misy ihany koa ny fanazavana matotra avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana andrasana araka izany ny fanazavana sy ny famohan'izy ireo izany didim-panjakana miantso ny mpifidy izany fividianana filoam-pirenena izay fa tsy voaresaky ny fitondram-panjakana sy ny CENI ihany koa hatramin'ny androany ny fanatanterahana ny fividianana kominaly na efa voalaza fa tokony hirosoana amin'ity taona 2024 ity ihany koa ny mahakasika izay raha ny tety andro efa nipetraka sy ny voalazany lalàna ao anatin'izay misy kajikajy politika ambadika ho iantrany ny mpanao politika raha tsy tontosaina amin'ity taona 2024 ity ny fividianana kominaly
malokilany datim-pifidianana amin'izao fotoana izao ho ny mpanao politika nanaovana fanadidina tamin'ity androany ity raha ny daty navoaka ny seni no jereny mampametra-panontany iny ny tsy handrenisana ny mahakasika ny fifidianana kominaly na efa fantatra aza fa ny volana janoary izao no tapitra ny fotoam-piasany ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna manerina ny nosy tokony hajaina ny voalazany lalàna sy ny fotoam-piasany ireo olom-bofidy rehetra ho ny mpanao politika mametra-panontany foana zay fa ahoana ny fandehany satria verantsika malala fa tapitra ny ataoko hoe mandan'ireo eny foton'ireo mera sy ny conseil municipal amin'ny janvier 2024 zany aloha aminay dia zavatra tsy hoe tsy normal mihitsy ary tsy ara-dalàna satria fantatr'ireo matoa ireo mpitondra fanjakan'ireo misy mpanao politika sy ataoko hoe mpahalalàna rehetra tokony hajaina ny mandana olom-bafidy anankiray zany na fifina olomba na filoam-pireneny sy nisy nambaratonga rehetra araka ny teneniko teny tokony hajaina zay matantan-dalàna dia ohatrany tsy vakina aloha le isa sa hoe ve ny fifidianana filoam-pirenena ihany ny tena maika sy zava-dehibe nefa zay dia mahita fa tsy zany mihitsy fa ilaina ny ataoko hoe famezana anjaikitra vaovao indray ndray hoe ny foto satria anisany mitondra fivoarana lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena mipetraka ihany koa ny aiasy ny amin'ny mety ofisia ny kajikajy politika raha toka tsy totosaina amin'ny ity taona ity izany fifidianana kominaly izany ohatrany hoe misy kajikajy ve satria fantatsika tsara fa ny tokony ho izy dia tokony miara-mandeha ny deuxième tour sy ny fifidianana an'izany communal zany sy ny conseil municipal zany raha ny calendrier ny aingy avy amin'ny 2018 zany satria 2018 fifidianana farany dia tokony hiara ohatrany iny ihany zany miara-mandeha ny fifidianana deuxième tour ny filoam-pirenena sy ny commune dia li ohatrany mampametra-pantany ihany satria ohatrany lasa misy kajikajy zany le izy kajikajy politique le izy mahinona misy kajikajy politika na eto amintsika mantsy mavody zay zay lahy filoam-pirenena dia manaraka an'iny daholo sakaiza mipandresy daholo fa tsy tena mijoro amin'ilay foto-kevitra sy hoe zao anitondrako an'itya commune tya zavatra roa no mety iseho raha tsy tanteraka amin'ity taona ity ny fifidianana kominaly hiroso amin'ny fanoloana PDS ny ben'ny tanàna rehetra manerana nosy ve zany ny fanjakana anoho ny asa eo anivon'ny commune sa tsy maintsy anohy ny asan'ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna rehetra mandra-pisia ny fifidianana kominaly indray baraingo mipetraka araka izany ny fifidianana kominaly raha tsy tontosaina amin'ity taona ity mandika ny voalazany lalàna ihany koa ny mpitondro araka izany fa mahakasika ny fanio-kevitry ny ministry ny atany sy ny fitsinja ra-pahefana tamin'ny fahitalavim-panjakana izay mbola mitarika resabe hatramin'izao fotoan'izao kosa indray dia mitaky ny hanafoanana na ampitoviana ny fampiarana ny fepetra mahakasika ny famerana ny famorim-bahoaka nataon'ny fanjakana tamin'ny alala ministry ny atany sy ny fitsinja ra-pahefana fa raiky amby 30 ny volana martsa teo ny KMF Konoe na beazana olom-pirenena fa nohintohinana ny fenitra demokratika sy fanararaotana nataon'ny fanjakana ty famerana famorim-bahoaka ity ka tokony verindalana ao anatin'izay ny fanjakana raha ny fanazavana Hilary Nasoniaina. Manararaotra amin'ny lafiny maro ny fanjakana ankehitriny manoloana ny fitokanana fotodrafitrasa etsero hialoavana famorim-bahoaka hoy ny KMF Konoe araka ity fanambarana ity raha toka ferana tsy mahazo manao izany famorim-bahoaka izany ankalamanjana ireo mpanao politika na ny toko hafa tokony hitovy ny fampiarana io amin'ny rehetra ho hiatran'ny ny fanazavana tsy ho lasa fanohitohinana ny fenitra demokratika ny demokrasia izay isan'ny novoiziny fitondrana mijoro izao tamin'ny fotoanandrony saingy ho tijinta ankehitriny manohitohina ny fenitra demokratika na sotoavina demokratika ny famerana ny famorim-bahoaka efa misy akony ihany zany re ombenombeny ilay ao amin'ny lalam-panorenana andininy faharoa ambin'ny folo sy ireo lalàna manana lalàntsika akoatra niny navoakany intérieur iny zany akoatra ny fanambarana iny mahakasika ny famorena olona ny fepetra sy ny sisa zany sao dia azo fampiresana ihany satria misy efa nyte mihitsy hoe ekena fa lalàna io fa lany andro le izy sao dia miverina fampiresaka ihany ny eritreritra moa zany dia hoe rehefa ampiarina le izy tonga dia ny fikambanana tonga dia hoe ampiaro mitovy tsara le izy na ho an'ny andaniny na ho an'ny ankilany na ihany koa raha tsy samy mampiatra
dia avelao ny lalàna hafa mahakasika ny famorim-bahoaka no ivezana ny tanjo ny fanjakana. Miendrika fampelezan-kevitra foana ny famorim-bahoaka amin'ny alalan'ny fitokanana fotodrafitrasa na famelabelarana asam-bola ho atao ho an'ny fitondrana mijoro rehefa anatin'ny vanim-potoana ny fividianana tahaka izao raha ny fanazavana. Isika efa atao anatina cycle électoral na tiana na tsy tiana zany dia l'égalité de chance na candidat tsy mbola nisany teny moa hoe izaho tena officiellement ho candidat fa nahoana dia endrika fampelezan-kevitra foana ireny araka ny filazan'ny zala manampaizana ny théoricien de la communication politique hoe na pré-campagne io na post-campagne io na aloha io na hoarina dia ho an'ny olona eo amin'ny fitondrana dia fampelezan-kevitra foana io ka na ho an'ny asa efa vita tany amin'ny mandat na nijery todika théorina dia miendrika fampelezan-kevitra foana le izy ninona zany ataony eo amin'ny fitondrana araka ny voalazan'ireo mpandinika avara-pianarana dia endrika fampelezan-kevitra foana nahoana manana an'izay endrika izay foana io dia misy nefa ny tena afaka hoe mandehandeha sy mitety sy mamory vahoaka etsy sy aroa misy nefa ny miferinaina satria hoe sao dia sanatria voasambotra zay dia any amin'izay resaka égalité de chance izay no mahatonga ny fikambanana KMF-kinao hoe miteny ihany koa zany hoe alao hitovy daholo ny olom-pirenena rehetra amin'ny lafiny fampitana vaovao fampitana hafatra amin'ny olom-pirenena na kalamanjana na anaty trano. Mampametra-panontaniana ihany koa ny fandaniana goavana amin'ny karazana etsy ataon'ny fitondrana ankehitriny manoloana ny fahasairanana sy ny zava-misy iainan'ny vahoaka amin'izao fotoana hoy hatrany ny KMF-kinao hoe antony takin'izy ireo ny fanafoanana na ny fampiarana mitovy ny lalàna ny fepetra sy ny tanjona tiany ny fanjakana atao. Avalitsika vetivety ny raharam-pividianana sy ny fiainam-pirenena na miazakazakaingana ary zany amin'izao fotoan'izao fa tontolo ny toe-karena kosa indray navoaka ny ACM na ny aviation civile de Madagascar omaly ny certificat de transporteur aérien sy ny licence d'exploitation ny compagnie pitaterana nabakabaka Madagascar Airlines. Fiaino araka izany fepetra ma compagnie nationale malagasy ity compagnie pitaterana nabakabaka raha ity saingy hofaina avokoa ireo fiaramanidina ampiasainy eo anivony compagnie amin'izao fotoan'izao fepetra izay mila fa iza mitantana manokana hoy ireo pahy toe-karena nanaovana fanadiadiana tamin'ity androan'ity Nela Ranevson. Taorian'ny fifanolana naritra mambolana teo amin'ny tompon'andraikitry ny compagnie sy ny ministry ny fitaterana tamin'izany fotoana Ranjatoelina Roland mahakasika ny maharadalàna na tsy ny compagnie pitaterana anabakabaka Madagascar Airlines maly nahazo ny certificat de transporteur aérien sy ny licence d'exploitation avy amin'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar ny compagnie na mipetraka ho compagnie pitaterana anabakabaka national malagasy aza araka izany ny Madagascar Airlines mbola ho faina avokoa ireo fiaramanidina eo anivon'ity compagnie pitaterana anabakabaka ity. Am'tezon zany ny composé en flotsika dia essentiellement ATR dia misy an'io moa zany ATR anankirina zao ny composé ny flotte ny Madagascar Airlines misy moa ny Airbus moa zany ny hofaina daholo ny fiaramanidintsika zao ny Airbus no any Air Madagascar dia misy projet zany hoe ampiasana an'izy io en tant que cargo zay zany aloha ny projet zao fa ny amin'izao amin'ny teny zao aloha ny prévu anatina hoe fitondrana olona dia ny ATR dia io Embraer. Ankoatra izany ho fanarenana ny compagnie hisy ny fanofana fiaramanidina hafa raha ny mahakasika ilay Embraer manodidina ny 7,7 hetsy dollara isam-bolana na mahery ny 10 miliara ariary ny ofany ilaina faiza mitantana bebe kokoa araka izany ny orinasa raha toa ka hofaina avokoa ireo fiaramanidina hoy ny pahay toe-karena. Anisan'ny sidina ho atao satria rehefa hofaina ohatran'io ny fiaramanidina dia io na zany ohatran'ny karazana ohatran'ny hoe amin'ny na le izy ohatran'ny hoe ny ohatra hoe isam-bolana ny ofany na ohatra hoe arakaraky ny sidina vita fa raha isam-bolana zay zany dia manana tombony ianao zany mieritreritra hoe ampitombon'ilay sidina mba tsy ho amin'ny teny vahiny hoe tsy sozy utiliser lay zavatra hofainao
zay zany le zay le izy de ny fampitombona sidina zany ao anatiny a de indrendreny koa sidina zay hoe atao hoe ambonimbony tsara zany ny tany fahafenon'ny no zany ny seza ao anatin'ilay fiaramanity isaky ny sidina atao ohatra zany hoe raha miangeto Tananarivo anao ka andeha manana sidina ianao ohatra hoe asa ho any amina firenena kay nefany a 300 fotsiny le izy de mety zay zany mety teraka faty zany fa zay mahatonga andrareo mieritreritra hoe ampiakatra ny sidina ao atao ampitombo ny sidina ao atao ankoatra ny sidina anatiny hivelatra amin'ny sidina maro araka izay ny kompania araka ny fanambarana trany ao anatin'izay pejy ny toekareny zay hatrany fa mahakasika ny siam-piariana arenakibonitany zay mahabe resaka ihany koa indrindra tao arian'ny fankatoavany filakevitry minisitra ny volavolan-dalàna ifehezany zay sehatry ny arenakibonitany na ny kôdy miny izay tsy manaiky ny fandaminana apetraky ny eo anivo ny ministera mahakasika ny fankatoavana ny fanavaozana ny fahazoan-dalana hitrandraka na ny renouvellement des permis minier amin'izao fotoan'izao ihany koa ireo mpandraharaha avy any amin'ny faritany ny fianaratsoa isan'ny toerin'izy ireo ny anaova ministera fitsiriana any amin'ireo toeram-pitrandrahana ka antony ny voany reto farany ny hevitrano ny aonana tamin'ny ministera teny ampandrinomby tamin'ity androan'ity taorian'ny fankatoavan'ny filan-kevitry ny ministra ny volavolan-dalàna ifehezana ny sehatry ny arenakibonitany mitoy ny ampamoaka mahakasika ny letrezana sy ny kompisoroka tian'ny fanjakana atao hoy ireo mpandraraha androany ho an'ireo mpisehatra avy amin'ny faritan'ny fianarantsoa isan'ny toerin'izy ireo ny lamina mahakasika ny fankatoavana ny fanavaozana ny fahazon-dalana hitrandraka na ny renouvellement des permis minier de ny zavatra tsy mitovizana hevitra teo zany de hoe efa tao anatin'ny 10 taona 10 taona 9 taona 9 volana le permis no efa bloqué tany amin'ny au niveau ny BCMM kanefa ny mbola hamorona ndray zany ny administration hoe handehanao fisiriana alohany validena na tsia an'le renouvellement permis ao anatin'izay fotoan'izay nefany de nisy ny fandoavana an'le frais d'administration foana tsy afaka ny asa tsy afaka nanao ninona de tsy itovizana ny hevitra de hoe aleo avoay le permis fefa en souffrance na le totataratasy mpanjakana zay mijanonao na ny opérateur zay tsy afaka ny asa fa afaka azony administration atao no mandeha manara-maso manao suivi rehefa aveo na manao zay procès verbal hitany araka n'izay hitany any amin'ny fitsiriana ifanaritra 7 taona teo no ny andrasan'ireo mpandraraha ny fanavaozana ny fanavaozan-dalana hitrandraka izay misitsoka eo anivon'ny BCMM na ny bureau du cadastre minier de Madagascar karazana fialana bala ho fampitarazoana ny famoahana ny fahazon-dalana hitrandraka araka izany ity fepetra ataon'ny fanjakana ity raha ny fanazavana trany de zay zany efa mieritreritra hoe ohatrany efa manao manevre dilatoire ny fanjakana hanapotehana le fandraraha ho an'ny mpandraraha rehetra zay efa tokony nivoaka ny renouvellement nefa fa ny ohatra raha le daty zay voalazan'ny lalàna sy zay mbola apiditra renouvellement de manao antsoavo zany mba tsy hanaikany zany fitsidiana isaky ny tokantrano isaky ny lavatran'olona zany na hoe toeram-piasana zany fa azo ny administration atao tsara manao suivi efa misy dossier ngena lefany rapport d'activité de azony zareo jereny ny rapport d'activité iny par rapport amin'izay izy rehefa mivoaka ny renouvellement afaka izy manao suivi fa tsy hoe amorona ndray fanjakana hoe hojerena misy aloha zay voavoaka le renouvellement zay zany ny tena anisany hoe mampisy frustration ary tena hoe tsy azo ekena zany zany zavatra zany satria lasa mizaka ny tsairanayna le mpandraraha androany no nampiantso ireto mpandraraha avy amin'ny faritan'ny fianaratsoa ireto ny teo anivon'ny ministeran'ny arenakibonitany sy ny loharanonkarena stratéjika raha fiaonana andravonana ny olana 10 taona n'izay no nandrasana ny androso pepetra vaovao manakorotana sy manasarotra ny asa ho an'ireo mpandraraha mbola miaina anatin'ny krizy lalina no ataon'ny fanjakana ka mampametra-panontaniana azy ireo dia izay ihany koa no hoentsika misento vetivety eo anaty doka fohy ny fahasahiranana sy ny fahafatesana ateraky ny finanana sakafo tsy zarizary toy ny any amin'ny faritra vadivavy sy fidivinany amin'izao fotoan'izao eo ihany koa ny mahakasika ny mozera an'ilay arivony izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany na teo aza ny fifandonana teo amin'ny mpikambany TGV sy ny Freedom rehefa avy eo no anarahantsika izay mandrapitafa vetivety ary Ny
fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fanatanjahantena ho amin'ny fampandrosoana sy ny filaminana ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny fikambanam-be irasapirenena momba ny fahasalamana dia manolotra ho antsika hetsika ho an'ny fandriampahalemana sy ny fahasalamana amin'ny alalany fanatanjahantena ny alady 3 aprily amin'ny valora sasany maraina manoloana ny lapantanàna nanalakely azakazaka manodidina ny arabe ny fahaleovatena arahina fialamboly ara-panatanjahantena toy ny street fight zumba danse orientale danse africaine fampisehoana dimihaja hetsika ho an'ny rehetra mahay maipona ary tsy misy fisoratana anarana mitondra fanamiana ara-panatanjahantena miaraka amin'ny t-shirt fotsy ho an'izay manana partenaire commune urbaine d'Antananarivo comité olympique malagasy ASIF université d'Antananarivo présentine sponsor Telma boisson officielle eau vive marquer des points pour le peuple et la planète. Vous étiez très nombreux la première fois et cette fois, on vous offre encore plus. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Je dis bien 20%. Offre valable jusqu'au 15 mars au 15 mai. Alors, n'attendez plus. Rendez-vous dans nos showrooms Batimax, Anjar et Tsarlalan ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Ina, dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina, ilay menaka manome tsirony nandronao isanandro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Andao ilalao fa loka maro no zaraina ampitombo iny vitanao fa mety azahoana alitra amin'ny fiarakodia. Fiarakodia tsotra ny fomba fandraisana anjara. Manangona étiquette triangle à la vache qui rit en misy sary personnage Disney samihafa. Apetao amin'ny taratasy fotsy misy anarana, ny adresse, ny CIN ary numéro téléphone anao. Ataova anaty valoka aratero mivantana any amin'ny Somadis Tsarlalana na alefaso amin'ny boîte postale à 590. Ny fisarihana dia atao amin'ny alarbi fito jona amin'ny roa ora ao amin'ny Somadis Tsarlalana. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy mamenona ny araba hatrany tomboky lahy sy tomboky vavy ho antsika rehetra. Mbola miara-dalana aminay amin'izao oro izao isan'ny tarantsika izay. Miamafy ny fahasahiranana ao amin'ny faritra vadivavy sy fitovinany amin'izao fotoana izao mitoeraka izany. Ny fahafatesana vokatry ny finanana sakafo tsy zarizary indrindra taorian'ny fandalovany rivodozany ifanesy. Europeano ny zon'olombelona any an-toerana manao antsoavo amin'ny fanjakana fohibe arak'izany ireto farany. Ijery akaiky ny zava-misy any an-toerana indrindra ny ao amin'ny distrika ny Manakara fity nokolona. Mitombo ireo olona matiny mosary ao amin'ny faritra vadivavy sy fitovinany amin'izao fotoana hoy ireo mpiaro ny zon'olombelona.
mihamafy ny fandrana ary tsy manatsafidy akoatra ny veoveo ireo mponina izay miteradoza ho an'ny fahasalamana amin'ny akapobeny tsy voahoaja ny zon'olom-pirenena tsirairay manoloana ity tranga ity raha ny fanazavana satria zavatra tsy azo hoanina misy zany veoveo zany tamin'izany andro zany fa kehitriny izy ihany noho ny fahasahiranana be loatra noho ny misary dia hoanin'le olona izy a fa asaina aloha misy zavatra tao diovina tsara dia misy azo hoanina ao a ohatra ny tavolo ihany io a ary misy tsy azo hoanina dia ny ankizy moa zany tsy mahafantatra fa mahita ny ray aman-dreny mikarakara izy dia ataony fa zavatra tsotra ny fikarakarana azy a nefa le poizina anatiny io tokony ho alana dia zo fototra maha-olombelona no efa voahitsakitsaka amin'izao fotoana izao voahitsakitsaka eo amin'ny fanabeazana aloha voahitsakitsaka eo amin'ny fahasalamana fa ity ny tena loza voahitsakitsaka ara-tsakafo maty misary satria raha misy ny zo fototra tokony ananany olombelona dia voalohany ny sakafo aloha ankoatra ny fahafatesana vokatry ny fihinanana veoveo tsy voalohany ankoho no nisy maty noho ny tsy fanjari-sakafo mianaka ao amin'ny faritra Antsimandrefana izany ka anaovany ireo mpiarona izon'olombelona Antsoavo ny maty misary moa zany isan-karazany misy ny tena hoe tsy mihinana dia maty efa misy zany efa nisy vavy antitra zay a dia tsy haiko misy fa tsisy mikarakara izy dia maty tao an-tranony tao dia misy koa ny ataontsika hoe maty satria dia rehefa noana le olona andairan'le aretina izany mahatonga ny renankizy a betroky bekibo reny raha miaina tsy kelikely ny heriny a dia maty izy maty tsy hoe maty fotsiny fa maty ao anaty fahatrana fa le tena maty misary dia misy a dia misy koa ny maty misary satria kisan'le aretina izy a noho ny sakafo tsy ampy zazadimy Ratsehivina no maty vokatry ny fihinanana veoveo tao amin'ny distrikany Manakary 3 andro lasa izay araka izany tsy ny any amin'ny faritra Antsimo Intsoa no ahitana ny mosary ity tranga ity izay efa iainan'ireo malagasy maro ao amin'ny faritra Vadivavy sy Fitovonana ireny zany ilay hoe mihinana ny tsy fihinana ny mponina manoloana ny fahasahiranana amin'izao fotoana izao fa tontolon'ny fampianarana kosa indray dia ilana fa ny manana maro ny fampiaran'ilay lalàna vaovao napetraka amin'ny ministera momba ny fanavaozana ny rafim-pampianarana eto Madagasikara hoy ny tompony andraikitra teo anivon'ny ministera ny fanabeazana isan'izany ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana eto amintsika mialohan'ny rosoana amin'ny fandahara mpampianarana vaovao Daniela Mino Arso tsy afa-miroso amin'ny fampiarana ilay lalàna vaovao mikasika ny fanavaozana ny rafim-pampianarana ho avy napetraky ny ministra i Madagasikara raha tsy misy ny fanomahana mialoha mikasika ireo pitsopitsony amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana ankehitriny hoy ny tompony andraikitra teo anivon'ny ministera vitiny a ny lalàna momba ny orientation ny système éducatif eto Madagasikara ho ampiarisika tsikelikely a izy iny satria tsy maintsy misy fanomanana be dia be anatin'izany anisan'izany zao a ny resaka boky zay voalazantsika eto ity ahoana moa ny ampiaranao programme vaovao a raha ohatra ka tsy misy boky a zay a miaccompagner an'izay a fandaharam-potoam-pianarana vaovao zany ahoana moa ny ampiaranao avy hatrany a ny fanovana rafitra rehetrarehetra raha ohatra ka tsy misy sampy ny salle sy ovaova naraka ny tokony ho izy a ny mpampianatra zany hoe ao anatin'ny fanomanana antsika zao a dia alefantsika sikelikely zany a ny fampiarana an'izay rafitra zay ankilany maro ny lesoka mila arenina eo amin'ny sehatry ny fanabeazana tafiditra amin'izany ny fampiasana ireo boky mpampianarana na ny manuel scolaire fampiasa teny anivon'ny ambaratonga fototra hatramin'izay point faible tena tokony araka ny recommandation zany voalohany a dia anisan'ny ao zany le cohérence ny le boky zay atao a amin'ny fandaharam-pianarana zay misy zay ny faharoa anisan'ny tafiditra ihany koa le hoe fifandraisan'ny le boky a sy le approche pédagogique
indrindra am'izao fotoan'izao moa zany de napetraka hoe approche pédagogique vaovao ny atao tsy le mpampianatra zay manome lesina ery loha fotsiny le izy fa mpampianatra mitarika ny ankizy anovo fahaizana noho zany any boky zay vokaritsika de tokony ifandraika am'izay koa zany hoe boky mitarika ny ankizy anovo fahaizana zany ny tokony avoakantsika manaraka an'izany ny hoe ny kalitaony na ny taratasy na ny kisarisary isan-karazany ao anatiny dia tokony ifandraika amin'ny zava-misy ary na ny exemple rehetra zay iangana ao anatin'le boky io zany de tokony ifandraika amin'ny zava-misy aloha iangana zay iainan'ny mpianatra. Ny faran'androany ilay atrikasany arahan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny UNESCO mikasika ny fanaovana tombana ireo boky enti mampianatra amina firenena enina isan'izany Madagasikara tanjona ny ambolavolana ireo cadre global toy ny fametrahana ny politika nasionaly amin'ny famokarana boky eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fanofanana ireo mpisehatra. Eo ihany koa ny fampandraisana anjara ireo mpampianatra amin'ny famolavolana boky ary ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireny ahafahana mamokatra boky araka ny tokony ho izy sy manaraka ny fenitra takina. Lafomba vao hafa kosa indray dia tsy hita hatramin'izao ny zezika amin'ny vidiny mora nambaran'ny filohan'ny pirenena fa haparitaka manerana noso fanampin'ireo tantsaha ny vidiny zezika ny an-tsena izay nahitana niakatra avy roeny tato anatiny 7 volana ka mahatonga ireo legioma ny agabidy ihany koa. Ny fanatanterahana ny fampanantenana zao no ilaina manoloana ny fahasahiranana mianjady amin'ny tantsaha ireo mpandraharaha ao anatin'izay sehatry ny fambolena izay onona saina. Roa volana izao no nanatanterahana ny lanonana ofisialy izay nilazan'ny filoham-pirenena fa aparitaka manerana nosy ny zezika amin'ny vidiny mora ho an'ireo tantsaha nandritra ny fidinana no tanterahana tany amin'ny faritra Aloatra Mangoro mora Ranokrom. Hatramin'ny androany tsy nisitraka izany ankamaroan'ireo tantsaha ary mbola manjifa ny zezika amin'ny vidiny 9,000 hatramin'ny 7,000 ariary ny kilao raha toka 504 ariary no nampanantenaina. Vidiny akora izay nahatonga ny fitangan'ny vidiny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro raha tsy ilaza fa tsy ny karaoty izay tafekatra 10,000 hatramin'ny 7,000 ariary ny kilao, ny tongolo 9,000 ariary. Ilaina ny fametrahana paikady sy fitadiavana vahaolana aingana ho ny mpandraharaha ahafahana mampidina ny vidiny zezika hisoroana ny fitangan'ny vidim-piainana mafy noho ny ankehitriny. Contexte misy zany amin'izao fotoan'izao somary sarotsarotra dia anatrehan'izay ihany koa tsy fahafahan'ny tantsaha misitraka vidy ireny zezika chimika ireny dia tokony misy politika mafimafy mihitsiny zany hoe mila miverina andoharano miverina aty amin'ny base zany amin'izay fambolena izay dia ao ihany koa moa zany ny accès fahazahoanan'izay le hoe zezika izay ho an'ny tantsaha rehetra amin'ny faritra rehetra manaraka Madagasikara indrindraindrindra amin'ilay faritra tena azahoana vokatra tsara. Dia izay ao amin'izay hoe fandraisan-dahatra zay zany mila tsika rehetra marina mila aty amin'ny sehatra tsy miankina mila ihany koa moa zany ny any amin'ny fanjakana manamora an'izay fandraisan-dahatra ny tantsaha zay. Tsy mbola voavaritra amin'izao ny olana eo amin'ny zezika ny masomboly ihany koa sarotra ny ahitana ireo tsara kalitao sy takatry ny fahefa-mividiny ireo tantsaha. Ankoatra ny olana efa sedrain'ny mpambolany amin'ny faritra Atsimo andrefana noho ny famotehany valalan'ny vokatra manambana ihany koa ny fiparitahana zany amin'ny faritra hafa raha tsy misy ny fandraisana fepetra avy amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Ireo no isan'ny olana sedrain'ny tantsaha amin'izao izay manalavitra ny vinana petraky ny filoha fa avy tany tena ara-tsakafo. Fa nateo aza ny fifandonana teo amin'ny TGV sy ny Freedom manetina nanokafana ny fampalalam-baovao tamin'ity ala ity dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany mozera n'ilay arivony teny an-toerana anatin'ny commune Antananarivo renivohitra moa zany no avoazany ity toeram-ponena amin'ny prime ministre Rainilay Arivony ity ary tsokajiana ho isan'ny vakoka manatantara manomboka izao. Nasipanavoazana ny trano fonena ny Prime Ministre Rainilay Arivony eto Ambohitsiry ahafahana manome lanja ny mahavakoka azy. Raha ny tantara ny taona 2020 sy 2021 no nanorina ity trano fonena ny Prime Ministre ity izay vita tanteraka ny taona 2020 sy 2021. Teto no nahitany ny vahoaka farany ny mpanjaka Rasoerina talohany ny Amboany, trano nipetrahana sy ny ainany ny mpitondra fa izay ihany koa ataony ny heverana sy nandraisana fanapakevitra maro teto amin'ny tany sy ny fanjakana. Raha ny fantatra taona ny arany Rainilay Arivony niaina tamin'ny mpanjaka vavy telo ny fanesy izay samy vadiny avokoa
ao anatin'izany irasoerina ranavalina faharoa ary ranavalina fahatelo iren'ilay arivony izay mpitondra fanjakana naharitra indrindra satria praiminisitra nandritry ny 1 taona izany hoe ny taona 490 hatramin'ny taona 590 Rain'ilay arivony dia teraka tany amin'ny taona 720 sy arivo tanoana ka rehefa fantatry ny ray aman-dreny rehefa avy nijery ny mpanandro izy hoe vitana mahery naterahany ty zazy ity dia nariany ray aman-dreny ka ny fianakaviany no nitaiza azy melohan zany aza nefa no dia nitapahana ny lohany fanondro adalany sy ny fanondrony amin'ny tanany ankavia ka rehefa mahita ny sariny rain'ilay arivony isika dia mahita ny sariny izay mitazona sabatra foana anafenany an'izay izy io amin'ny ankapobeny hoy ny mpandinika dia rehefa avy eo moa izy anisany nahiran-tsaina satria asesika izay tsy mipetraka tamin'ny ray aman-dreny izay voatery nampianatena izy 9 taona izy dia efa nianatra tamin'ny missionnaire anglisy tamin'izany fotoana izany ary izy io 9 taona io dia efa nanomboka nahay ny teny anglisy ohatran'ny teny malagasy izay hainy ary efa nahay nanoratra sy namaky teny ihany koa izy tamin'ny faha 9 taonany izy dia efa enina voninahitra sahady tao anaty rova tao satria nalainy mpanjaka ranavalina voalohany ho mpanolontsaina izy ka ilay anarana hoe radilifera izay anarany moa rehefa avy eo dia avy amin'ny teny anglisy hoe dia hoe ny anglisy hoe this is the man who deals fear dia radilifera no anaran'ilay rangahy io nanomboka teo ary nampitondray ny anarana hoe radilifera mihitsy aza moa ny anaran'ny zanany taty afara nipetrahan'olon-tsotra ity taty ity taty aoriana ary nataony antoka tamina loka saingina votany fanjakana novidiana tamin'ny assurance aro ity toerana ity lasa fananam-panjakana tamin'ny fitondran'ny flora tsiraka Didier sy ministra Rabesahala Giselle ny 7 septambra 2770 no nivoaka ny didim-panjakana na lasa rembakoka pirenena azy taoriny ny fanavaozana notokana nandroany mozea rain'ilay arivony ary ny filoham-pirenena no nitarika ny lanonana ity toerana ity izay misy ny mombamomba ny rain'ilay arivony amin'ny maha-olo-mpanjaka azy fa ihany koa iresana ny tantara sy ny fiainany manokana manomboka rahapiso isokatra ho an'daolobe ny mozea rain'ilay arivony etsy Amboditsiry fa iazo anantsira be vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity vita ny lalao famaranana tamin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena taranja baolina kitra izay no karakarain'ny antoko malagasy miaramiainga atao amin'ny commune Ambodranadriana district Anantsirabe faharoa maro ireo loka no zaraina ho an'ireo mpandray anjara nandritra ny fifaninanana arombo mifaho no natolotra ho an'ny nandrombaka ny amboara tao anatin'izay tonga nanotrina ny fifaninanana tany an-toerana moa lolona Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miaramiainga Notanterana ny alahady fa 9 ny volana aprily 2023 teo ny lalao famaranana tamin'ny lalao ara-panatanjahantena teo amin'ny taranja baolina kitra izay nokarakaran'ny antoko malagasy miaramiainga teto amin'ny commune Ambanivohitra Ambodranadriana district Anantsirabe faharoa 9 ireo ekipa mpandray anjara tamin'ity lalao ity izay naharitra 2 volana ny fifaninanana ka ny alahady lasa teo no nanaovana ny lalao famaranana tonga dia toerana ny lolona Madagasikara izay voafidy tato anatin'ny faritany Antananarivo avy amin'ny antoko malagasy miaramiainga nanotrony izao lalao famaranana izao misy lanja lehibe eo anivony antoko ny famolavolana ny tanora sy ny fanabeazana azy ireo amin'ny alalan'ny fanatanjahantena hoy ny lolona Madagasikara ary mitondra makany amin'ny fampandrosoana ny firenena izany vita soamatsara iny izay le tournoi zay nikarakarain'ny antoko malagasy miaramiainga iny dia mampiseho fa misy lanjany manokana lehibe atao aminay MMM ny tanora ary io fanatanjahantena io anisan'ny lalana anankiray mitondra makany amin'ny fampandrosoan'ny faritra sy makany amin'ny fampandrosoan'ny firenena ny anahy ny iriko fotsiny dia hoe ho betsaka tahako izao ny kilalao ara-piralahiana izay ampivelatra ny firaisan-kina amin'ny tanora ho an'ny firenena any anatin'ny programan'ny malagasy miaramiainga mandray anjara be ao anatin'ny resaka sosialy ary anatin'ny sosialy fanatanjahantena tafavoaka ho mpandresy nandritra izao lalao famaranana izao ny FC Somonina ka nibatany fandresena ary nahazo loka ombomfa tsy diso anjara ihany koa nefa ireo ekipa rehetra izay nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity raha nabarany
mikarakara. Samba tamin'ny tantaran'Ambohidramanandriana nandray tournoi lehibe ohatr'izao atrehana loholon'ny Madagasikara toanana atoko matanjaka ohatr'izao dia mirary soa ihany koa any commune ambanivohitra Ambohidramanandriana misaotra be da be any filohan'ny MMM Iajandrena Enarvelo amin'ny fanohanana izao tournoi izao ny voalohany nomena omby mifaharoa mahazo maillot complet miaraka amina foba, ny fahatelo sy fahaefatra mena maillot complet, ny mpandray anjara rehetrarehetra dia omena baolina miaraka amin'ny valopy ho fakasitrahana azy ireo. Mbola maro ireo hetsika ara-panatanjahantena ho atao tahaka izao eny anivon'ireo komuna roapolo atao anatin'ny distrika Antsirabe faharoa onfilopitariky ny antoko malagasy miaramiainga aty atoerana ho fampiroboroboana ireo tanora. Ho anay mpiandraikitra sy mpikatroka MMM atao anatin'ny distrika dia teto no nanomboana azy fa hitarina manerana ny komuna roapolo izay atao anatin'ny distrika Antsirabe faharoa izany lalao izany. Angatahana amin'ny ao ambony mba tanteraka an'izany lalao izany manerana ny komuna roapolo. Araka izany dia totosany alahady 9 ny volana aprily 2024 teo ny lalao famaranana ara-panatanjahantena teo amin'ny taranja baolina kitra izay nokarakaran'ny antoko malagasy miaramiainga teto amin'ny distrika Antsirabe faharoa komuna Ambohidramanandriana. Fa ho fankalazana ny Eid al-Fitr famaranana ny ray volany Ramadany eo anivon'ny finoana Silamo natao any tsy fiasana saingy andraisana karama ny andro ny 20 aprily. Tsy miasa avokoa nareo mpiasa miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana manerana nosy araka ny fampafantarana izay nataony teo anivo amin'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy ny andro ny omaly. Maresaka iraisany pirenena kosa indray dia mitohatra ny ady an-trano ao Soudan amin'izao fotoan'izao manodidina ny 200 ireo olona namony ainy vokatry ity ady fanandriana ny tafika sy ny milisy avy amin'ny FSR na ny force de soutien rapide izay mitaky ny tantanana ny lapam-panjakana sy ny seranam-piaramanidina any an-toerana ity. Efatrandro androany mbola mitony ady mahery vaika ataony tafika sy ny milisy avy amin'ny FSR na ny force service rapide any Soudan. Tsy misy fiatony ny daroka bomba ataony tafika ny renivohitra Soudan Khartoum hatramin'ny androany. Miapotika ny renivohitra Soudan no io daroka bomba io. Isan'izany seranam-piaramanidina izay nambaran'ireo milisy avy amin'ny FSR fa efa voafehin'izy ireo. Manodidina ny 200 ireo fantatra fa namony ainy vokatry ity ady ity ary mahery ny 2 no maratra. Isan'izany ny ambasador ny vondrona Europeanina. Efa manomboka mitsoaka ny renivohitra ny ankamaroan'ny mponina amin'izao fotoana. Maro no antso ataon'ny firenena mikambana saingy tsy manaiky ny ampitsarana ny ady ny vondrona misy ireo milisy raha tsy mahazo ny fandresena raha toka manaiky ny ampitsahatra izany mandritra ny 420 ora ny tafika. Tapitra treto ihany koa ny fiarahantsika ho an'ny androany isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany ary mbola anentanana anao ny amin'ny toy ny fandaharana eto amin'ny Cool TV FM mandrapitafa ho amin'ny raha mipitso indray ary tongo kilasy tongo vavelo matomboko. Plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, qui s'appelle Telsuluajiv. Vous a présenté Nivavo. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.